mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fa miaravatsika tsy avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe indray sika amin'ity an'ity ka dia manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'izany nefa dia hivavaka ry Tompo Andriamanitra io rainay tsara be fity misaotra anao zahay mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao ihany koa izay mitaona anay hatrany mba hianatra ny teninao. Rataka aminao zahay mba ho avoazinao mandrakariva ny fiainanay ka mba ahafantaranay mandrakariva ny fahamarinana avy aminao sy mba ahafahanay miroso ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ampinga sy fiarovan-doha ary sabatra. Ampinga sy fiarovan-doha ary sabatra. Fanontaniana avy hatrany napetraka amintsika manao hoe rahoviana ary fomba ahoana ny tokony ampiasain'ny mpino ny ampinga sy ny fiarovan-doha ary ny sabatra. Nijery mahakasika ireo fitaovan'ireo isika na tamin'ny herinandro lasa na ity herinandro ity. Izao mako ny voalaza sy voasoratra amin'ny Efesiana 4:5-10 sy ny 7:10 manao hoe ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefa ny ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Amen. Ilay ampinga lehibe sy mahitsy zoro amin'ny tafika romanina no ampinga resahan'i Paoly eto, vita amin'ny hazo sy norakofana hoditra izy io ary ny sisiny mioloka miditra mba hiarovana amin'ny famelezana avy amin'ny sisiny izany. Rehefa votosana rano eo ampinga io dia afaka hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izy raha nisan'izany ireo natsoboka tao anatin'ny goudron izany aloha vao mirehitra. Tadidina maneho an'Andriamanitra miaro ny vahoakany ny ampinga ao amin'ny testameta taloha. Ary ahitana taratra izany ny fanoritsorita amin'ny Paoly ny hoe ampinga ny finoana. Ny mitana ny finoana ho ampinga dia firotsahana ho amin'ilay ady lehibe ampitokiana an'Andriamanitra izay miady ho an'ny mpino manolotra azy ireo ny fiadiana avolenta indrindra ary manome azy ireo ny antoky ny fandresena. Eo koa ny fiarovan-doha tamin'ny andron'ny Romanina izay vita amin'ny vy sy varahana izy io. Nampiana takelaka ho fiarovana ny atoka ihany koa ao aorianan'ilay satroka boza izay fiarovana ny loha. Dia nisy fiarovana koa ny sofina, nisy fiarovana ihany koa ny andrina mankeo amin'ny vatan'ny orona izany ary ihany koa ny takolaka. Rehefa dinihina ny fiarovana lehibe entin'ity fitaovana ity ny fiarovan-doha amin'ny mpamonjena dia maneho ny famonjena andraman'ny mpino ankehitriny izay niara-natsangana ka niara-nipetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy izay voalaza ny Efesiana 2:2. Ny mandray ny famonjena ho fiarovan-doha dia fialana amin'ny tahotra ny fanahy ratsy izay mpahazo ny maro tamin'izany androany ary fitokiana kosa amin'ny hery faratampony ananan'i Kristy. Ny sabatry ny fanahy no fitaovam-piadiana farany dia ny tenin'Andriamanitra izay sabatra foro lela teo amin'ny tafika romanina. Ny toy izao manko ny fomba fiady mahazatra tamin'izany. Izany hoe manipy lefim-poroa miaramila. Avy eo dia manatsoaka ny sabatra izy sady mamely no mandroso. Io izany lela izay neto hoe sabatry ny fanahy, sabatry ny mpino, fitaovana avy amin'ny fanahy masina io izay voalaza fa ny tenin'Andriamanitra. Mandroso toy ny jeneraly Paoly ary manao antso ho amin'ny fitafiana fiadiana ary manome toky sy mampanantena fandresena avy amin'ilay Andriamanitra komandy lehibe. Ireo teny fikasana voalaza ao amin'ny Efesiana 2:9 ireo no mandrafitra an'ilay tenin'Andriamanitra izay fitaovana mahery vaika hiadiana amin'ny ratsy. Koa maneho an'ireo teny fikasana maro be ao amin'ny filazantsara izay hitantsika amin'ny Baiboly ny tenin'Andriamanitra. Koa dia asaina isika izany mba hampiasa an'ireo fitaovan'ireo raha andeha hanafika ianao kanefa tsy mitovy fitaovana
azo antoka ny faharesena. Kanefa kosa raha mandeha anafika ianao ka mivonona ny amin'ny fiarovana rehetra, manomboka any amin'ny tratra, hatrany amin'ny kiraro, hatrany amin'ny fe, hatrany amin'ny valahana, hatrany amin'ny loha, dia mino fa tsy ho azo ny zavatra fa ho voahary tokoa ny amin'ny zavatra alefan'ny ratsy. Noho izany dia asaina isika tsy hanadino fa mila fiarovana tokoa isika, dia ireo fiarovana ireo izay voalazan'ny soratra masina dia aoka hotsarovana ary hoentintsika ahafahantsika miady amin'ny ratsy. Amen. Raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay izany. Mangataka aminao izay Tompo mba ho foazonao mandrakariva, tsy hatory fa tsapa fa ao anatin'ny ady fanaovan'ny ratsy ny tsara izahay izay nisafidy ny andany aminao, dia mba atao amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hampiasa an'ireo fiarovana rehetra izay avy aminao. Dia tahio manokana ny mpiaino izay manaraka izao fandaharana izao mba ho mbany fiarovanao amin'ny alalan'ireo zavatra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.